somalalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenareze somalalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itoetsabetsakawampunaya kuambitenenareze somalalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itoetsabetsakawampunaya irote nyavyamina itoetsabetsakawampunaya. Valomerabantsika tsirairay avindray tatra ity alatsinainy fa 12 volana Jona ity ary misaotra an'Andriamanitra mandrakary isika fa afaka mianatra ny teny indray anio. Milohan'ny dirantsika milesina ho an'ny tanora zokiny dia vavaksika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola misaotra anao izay fa mbola afaka mianatra sy mianatra ny teninao ankehitriny. Misaotra anao ihany koa fa avy aminao ny hery ary eto izay ankehitriny dia iaino ny teninao dia metezinao teny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao tetikady farany ampiasan'ny Satana. Tetikady farany ampiasan'ny Satana. Ny fanadihadiana maro natao dia manefa maro be ny tsy azo itokiana any amin'ireo androm-panjakana sy ny fitondram-panjakana. Olona atapitrisany no manontany tena hoe aiza no misy olona manana fitondran-tena tsara afaka hitarika an'izao tontolo izao e. Ny famananian'ny Apokalipsy dia manondro ny fahefan'ny Bibidia izay anana fahefana feno fa hatanteraka izay anjara asa izany eo ambany fiahian'ny fikambanan'ny fiangonana sy ny fanjakana. Teboka lehibe, teboka telo lehibe manan-danja no asongadinan'ny Jaona amin'ny Apokalipsy 7:12. Voalohany ireo fahefana ara-politika izy dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay Bibidia. Faharoa, miady amin'i Jesosy ilay zanak'ondry io fikambanana izay mitana fahatsoana io. Ary fahatelo, amin'ny ady farany eto an-tany dia mandresy Kristy sy ireo mpanaradia azy. Verimberina matetika ny tantara, lesona sarobidy ny tsoahantsika avy amin'ny faharavan'ny mpanjakana Romanina. Rehefa mandravany Eropa anjefana ny fanafena ataon'ny Alemaina avy tany avaratra dia nitodika tamin'ny fivavahana ny Emperora Romanina Constantin. Tonga fitaovana ny ilain'i Constantin indrindra ny fahefan'ny Eglizy nikambana tamin'ny fahefam-panjakana. Ny fanamafisana trano ny fahamasinan'ny Alahady tamin'ny taon-jato faha-efatra dia hetsika ara-politika sy ara-pivavahana izay natao mba hampiraisana ny fanjakana lehibe nandritra ny fotoan-tsarotra. Niriny Constantin ny hampiraisana ny fanjakana ary niriny Eglizy Romana ihany koa ny hanova foa izany fanjakana izany. Na dia sarotra aza ny alaala ny mety ho fisotran'izany rehetra izany dia efa hitan'izao tontolo izao ny mety hisehoan'ny fiovana lehibe ary tena haingana koa izany. Manoritsoritra sokajin'olona roa miavaka ny Apokalipsy 7:12. Ny sokajy anankiray dia miankoka amin'ny Bibidia ary ny anankiray kosa dia mitandrina ny din'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy. Miasa amin'ny alalan'ireo Bibidia avy amin'ny tany sy ny ranomasina ny devolo mba hanozongozonana ny fahefan'Andriamanitra ka ny fon'ny fiankohofana no iantefan'ny famelezana izany. Tsinona izany fa ny sabata. Eo amin'ny andrina na eo amin'ny tanana no misy ny mariky ny Bibidia. Ny andrina dia tandidon'ny saina izay hitoeran'ny feon'ny fieritreretana sy ny fisainana ary ny fahaizan'ny manavaka. Ny tanana kosa dia maneho ny fihetsika sy ny asa atao. Ho avy manko ny andro izay moahana lalàna manakana ny fahafana ara-pivavahana hananantsika ary
mety ho aingana tokoa izay iveratsika azy mihitsy ary zany. Ny bokin'ny apokalipsy dia milaza mialoha fa amin'io avy mandritra ny fotoan-tsarotra maneran'izao tontolo izao dia hiatroka fiovana-goavana ara-politika, ara-tsosoara, ara-pivavahana, ara-moraly ny tontolo misy atsika. Amin'izany no hanamafisana ny fitandreman'ny alahady ka tonga n'izany ho mariky ny bibidia avy io. Inoko fa zany lesona zany dia mety tsy vaovao aminao, mety vaovao aminao, raha tsy vaovao aminao dia aza raisina ho anganganona zavatra maivana. Fa matoa ny faminaniana omena antsika dia tonga antsika ho vonona indrindrandrindra hiatrika ny zavatra ho avy. Raha ho avy tokoa zany raha-pitso move fa matanjaka ny finoantsika. Ao anao izay samba vao maheno an'izany indray dia mety mahalasa saina, tsy natao hanindriana manokana na toko-pivavahana fa natao hamelabelarana ny tian'ny apokalipsia ho lazaina. Ny riko dia hisafidy ny hitanjina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy ianao satria izany no lalana eo amintsika. Ary vavakintsika. Raha ny masina tsara indrindra mbola misaotra anao indray ny amin'izany lesona nomenao anainy io izany. Tompo malala ao. Tarito amin'ny fitiavanao izay ary mangataka aminao mba hanomera mandrakariva ka azoto hitanjina ny didinao izay ary koa ampitombo ny finoanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.